Karakandrovy avao. De mandeha zalahy mamandry kibogna ataony. Mandeha zalahy manao ringa ampasy. Ny zavaboary no asa tananao ka tsara indrindra sady soa miondrika amena izahay madinikao mideranao ry rainay be fity ampio iza ary marovinao ny fonay mba tsy aniasia ry rainay be fiantra tario iza dia vakitsy 1700 miakatra ty daholo reo ankizy rehetra izay niakatra tetya nikao hira 717 no ataotsika ampilaminana no itsanganantsika ty raky izy zaza sambatra tokoa ry Jesosy iza fa ny tompo zanahary no mamelonana zaza sambatra tokoa ry Jesosy iza ianao ny jaly mafy anavotanaoana miarahaba antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay raha magnatrika antsika amin'izao tolakandro zao ny tenako raha mijoro eto dia ny hazakazaka avy any Mahajanga nanomboka tamin'ny alatsinainy ary de lany indray andro tao atsimony Ambomasoa tena nitaitaina tsy hahatratra ty fotoana ity fa isaorana an Jesosy fa tonga eto tamin'ny 1 teo ny tenako ka de mahatratra ny anjarako de isaorako an Jesosy fifaliana ho ahy mifanatrika amin'ny Sekoly Alahady maro manerany Madagasikara tonga eto Faradofay tonga eto amin'ny fiangonana fihaonana ary dia tonga eto miara-mandre ny ten'Andriamanitra dia miarahaba atsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko misaotra ny komity ny KN koa ny tenako ny komity ny national ny Sekoly Alahady sy ireo birao foibe ny Sekoly Alahady tarihy ny tonia izay manome anjara ny tenanay Lahateny amin'izao ZAIKABE ny sampana Sekoly Alahady izao dia Lahateny moa no anjarako eto ny atao Lahateny dia teny alahatra kanefa ampitana hafatra ampitana lesona amintsika Sekoly Alahady ny anjarako eto dia mitondra ny lohateny hoe ny fiandrasana ondry sy ny Sekoly Alahady ny fiandrasana ondry sy ny Sekoly Alahady ka dia amin'izany Lahateny zany dia ho resahantsika voalohany ny atao hoe fiandrasana ondry ho resahantsika ny atao hoe Sekoly Alahady ary ho resahantsika amin'izay ny fiandrasan'ondry sy ny Sekoly Alahady arak'izao Lahateny zao sa mahalala ny ondry aby tsika Sekoly Alahady sa misy mbola tsy mahalala mahalala amintsika any ampovoantany agny moa dia atao hoe ondry ao atsimotsimo ao dia atao hoe agnondry fa zahay any Betroka manao hoe baragnondry zay fanaovanay azy baragnondry
Iaho mbadikao maheno fa mahay feona ondry tsika. Mba ataovy moa feona ondry mba horeko. Mba atao feona ondry lahy moa feona ondry ondry lahy lehibe mba ataovy feony. Ataovy mafy moa fa tsy henoko tsara. Mba ataovy zanaka ondry koa moa zanaka ondry. Saotra tompoko hainareo tsara kay ny feony ondry. De amizao tsika hiresaka ny amin'ny tao hoe ondry na ny fian'Andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao ilay zanak'ondry tsy misy kilema Jesosy. Fa zao koraka izy ny baiboly dia milaza fa ireo olo malaza ny baiboly, ireo olo malaza ny finoana amin'ny baiboly dia mpiarak'andro aby na mpiandry ondry. Haitsika fa i Abela izay nanao fanatitra, izay nakasitrahan'i Jehova, nakasitrahan'Andriamanitra, arak'izay voalaza ny baiboly, dia mpiandry ondry izy, mpiandry ondry. Ary dia nanao fanatitra, izany ondry zany izy, dia nakasitrahan'i Jehova araka ny Genesis toko fahefatra, andiny voalohany hatramin'ny andiny fahefatra. Ao amin'ny baiboly dia Abrahama koa dia mpiarak'andro, mpiandry ondry. Ary lazaina fa mpagnarivo zany Abrahama zany, mana ondry maro. Dadatoany i Jakoba. Rehefa tonga teo izy dia nahita vehivavy anankiray, i Rahely gn'agnarany. I Rahely no gn'agnarany. Dia io nandray azy. Kay moa i vehivavy io miarak'andro nahitany Jakoba azy, miandry ondry. Rehefa nody narahany Jakoba io vehivavy io kay zanaky ny dadatoany, zanaky ny dadatoany. Dia rehefa nitoetra tamin'ny dadatoany ela be teo Jakoba teo amin'ny Labana dia tia Andrahely, ilay vehivavy hitany niarak'andro, tiany, nangatahany ho vadiny, nangatahany amin'ny dadatoany zany satria amin'ny Hebreo dia tsy fady ny anaky ny pirahalahy na ny anaky ny mpianadahy mifanambady. Dia hoy Labana taminy, omeko anao Rahely ho vadinao, fa miarak'andro ho anahy 4 taona anao, zany hoe 7 taona indroa zany. Miarak'andro ho anahy 4 taona anao, vao azonao omenanao ho vadinao i Rahely zay tianao. Dia nagneky Jakoba raky izy. Dia niarak'andro izy 7 taona, avy eo niarak'andro 7 taona indray mandeha, dia azony ho vadiny i Rahely. Dia hitatsika fa Jakoba dia tena mpiarak'andro satria 4 tao izy niarak'andro, niandry ondry. Zay vao nahazo any Rahely zay vehivavy tsara tarehy tiany ho vadiny. Anankiray koa haitsika ao amin'ny baiboly ao, Mosesy. Mosesy koa dia notezaina tao amin'ny lampa-panjakana. Fa rehefa nandositra izy satria namono tandapa anankiray, dia tonga amin'ny toerana anankiray, Zipora vadiny zany no niandry ny ondry ny jetro tany amin'ny faritra Sinai. Ary dia haitsika ny tantara, Mosesy mivady koa zany dia mpiarak'andro koa izy. Ireo morovaly zany dia samby miarak'andro. Haitsika ny tantara fa eo mpiandrasana Mosesy no nahita fa misy roy memy mirehitra teo amin'ny tendrombohitra Sinai. Misy roy memy mirehitra dia handeha aho Mosesy mba hagnetany io, vasa ino io raha mirehitra io, eo mivohitra io. Ary rehefa tonga teo Mosesy dia hitany fa misy feo miteny, ny feon'Andriamanitra, zay miantso azy, maniraka azy, hanafaka hitarika ny zanak'Israely avy amin'ny fahandevozana any Egypta. Dia haitsika ny tantara fa Mosesy ilay mpiarak'andro no mpitarika ny zanak'Israely avy amin'ny fahandevozana tany Egypta, nitondra azy tany Kanana. Haitsika koa Davida mpanjaka. Davida mpanjaka dia mpiarak'andro be koa. Satria Davida dia zanaky ny lehilahy nonona tao Betlehema tao hoe Jese. Dia hoy
Jehova tam Samuela mandehana ny Betlehema fa misy anankiray no tendreko hisolo any Saoly satria fa tsy sitrako Saoly satria maditra izy de nandeha i Samuela rehefa tonga ao Samuela dia nilaza fa ny zanakao zanaky Jese zany dia hosoran'Andriamanitra ho mpanjakany Israely de nandalo ao aby reo zanaky Jese hatrame zokony zay tao hoe avo ranjana na tsara tarehy de io Jehova tsy izy io maromaro ny zanaky Jese mety 7 na 8 ny zanany lehilahy fa rehefa tonga amin'ny farany de zao nataony satria tsy eo Davida amin'io fa miarak'andro satria mpiandry ondry Davida de hoy Samuela tam Jese efa tapitra avokoa ve ny zanakao rehetra de hoy Jese tam Samuela ny faralahy sisa magnagny fe mpiarak'andro de hoy Samuela alao lahatagny fa tsy mihinan-kany tsika raha tsy aveto zay avy eo tokoa Davida de Davida amin'io mbo kelikely vo hena amby 10 taona de lazaina fa mena volo sady baramaso Davida de io Jehova nibitrika tam Samuela hosoro fa io mpiarak'andro io gnanahy io no mpanjakany Israely fa Davida moa zany tena malaza am'zany hoe finoana an'Andriamanitra zany tahaka ny Abrahama koa ondry osy miaraka arak'androvy avao de mandeha zalahy mamandry kibo gnataony mandeha zalahy manao ringa ampasika agny gnataony angany agny aomby igny misy gny sasany mandeha atsena izy vo mivoaky gny tanagna aomby dia mandeha izy mandeha atsena agny folakandro koa izy vo mivery mitadia anazy fa gny zava-misy zany gn'aomby tsy mandeha amy toerana tokony halehany amy toerana tena misy ahatra ary tsy mandeha misotro rano am'izay toerana tena misy rano madio satria ny andraikitry ny mpiarak'andro dia magnome hany magnaramaso mamolily ho fiteninay azy de miambigna azy tsy ho very miaro azy amin'ny fahavalo io gn'asan'ny mpiarak'andro ka rehefa mpiarak'andro zany tsy miambina azy eo de tena miparitaka mandeha hafa gn'aondry mandeha hafa gn'aomby mandeha hafa gn'aosy ary rehefa hariva de samy tsisy avy eo de miparitaka agnaty ala agny fa tam'zaho niarak'andro de zao zay ombany igny da igny koa ombako ary de matetika hoentiko amy tany zay misy ahatra amy toerana misy ahatra de tena nandritry ny eo amin'ny 20 taona koa eo avao afaka an'izay fa nianatra pastora avao tsy niarak'andro ny fiarak'androva zany de tena andraikitra raharaha ny mpanompon'Andriamanitra teo nahalalako hoe kay ho pastora iaho zay nahatonga niarak'andro nandritry fotoana ela ka dia tena asa ara-baiboly ny fiarak'androva ny asan'ny mpiarak'andro na iza tia miarak'andro dia asa soa ny miarak'andro araka ny soratra masina ka de lazay ny baiboly anefa fa itsika rehetra aby io de mpiarak'andro koa tsika zay magnatrika eto na mpampianatra Sekoly Alahady na ray aman-dreny na pastora indrindra tsika fa tsika Sekoly Alahady dia mpiarak'andro andeha momba jerentsika ten'Andriamanitra anankiray rakizy asan'ny apôstôly 20 raha misy baiboly nareo asan'ny apôstôly 20 ny andininy 20 asan'ny apôstôly 20 ny andininy 20 mba mangataka Sekoly Alahady anankiray moa iaho mba misy Sekoly Alahady mahavaky teny tsara ve ao mba magnatogna micro eto tsy mahasahy agnatogna micro hamaky teny ve na mpampianatra mba misy mpampianatra anankiray mba mamaky io teny io toko fa ankatsika lesona io
Asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andiny fahavalo amby roapolo. Vakio mazava neny. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andiny fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Amen. Saotra tompoko. Ny mpiandry ondry hoy izy, zany hoe tsika zay nandray ny fanahy masina dia ino aby? Mpiandry ondry. Azonareo? Zay nandray ny fanahy masina hoe de ino? Mpiandry ondry izy. Ka ino ny raha tandremany voalohany? Ny tena no tandremana voalohany tompoko. Tandrema ny tegna. Tandrema ny tena tsika. Sahala amizay hoe mpiandry ondry mandeha mamonjy tsena zay tsy mitandrina zay. Zay mpiandry ondry mandeha mihaza zay fa avelagny ondry andrasany dia tsy mitandrina zay. De tahaka zay koa sika tandrematsika tahaka zay koa ny tenatsika. Tandrematsika mba tsy handeha lala hafa fa handeha lala mahitsy magnaraka ania ia ny lala oritsika lalan'iza? Lalan'i Jesosy. Lalan'i Jesosy. Tandremo ny tenanao sy ny ondry zay nanaovan'ny fanahy masina, ondrin'Andriamanitra nanaovan'ny fanahy masina anao ho mpitandrina. Tandrema ny tenatsika rakizy. Tandrema ny tenatsika mba tsy hangalatry. Misy mangalatry ve ao? Zay mangalatry de tsy mahatandry tena zay, tsy mpiarak'andro mahay tahaka an Jesosy zay. Zay mamalivaly ray aman-dreny dia tsy mahay mitandry tegna zay. Fa gn'olo mahay mitandry tegna dia manoa sy manaja an'iza? Manoa sy manaja ray aman-dreny, manoa sy manaja mpampianatra Sekoly Alahady. Ny Sekoly Alahady mahay mitandry tena dia tsy miady. Satria tsy tian'i Jesosy ny miady. Tsy tian'i Jesosy miady. Ka dia tandremo ny tenatsika. Tandremo ny tenatsika. Ary de zao koa mitandrina ny hafa koa tsika, mitandrina ny nama. Rehefa inama sahira dia atao kory ampia. Sa tsy zay? Ny tompoko. Rehefa ianao mahay mitandry tena am Jesosy, mihaino ny tenan'Andriamanitra, mankatoa ny tenan'Andriamanitra, miaina am'izany tenan'Andriamanitra izany dia mitandry tegna anao zay. Miarak'andro itegnanao eo am Jesosy. Miarak'andro itegnanao ao am Jesosy. Ka dia raha tena mihaino ny feon'i Jesosy ianao rakizy de zao miarak'andro itegnanao. Ambenanao ny tegnanao mba tsy hisaraka am Jesosy. Ambenanao ny tegnanao mba tsy handeha am'izay rehetra mampalahelo an Jesosy, fa mandeha am'izay rehetra mahafaly am Jesosy. De ilazana fa mpiandry ondry tsara ianao am'izay, satria ankasitrahan Jesosy izay fitandremanao ny tegnanao. Ny Sekoly Alahady moa zany dia sampana anankiray. Sampana voalohany eo amin'ny fiangonana Loterana-Malagasy. De tsika zaza zay. Fa ny komite nasionaly ny Sekoly Alahady moa de milaza fa tsy ny zaza ihany no Sekoly Alahady fa isika mpampianatra, isika ray aman-dreny na olon-dehibe aza mianatra soratra masina eo ambanin'ny fitarihany sampana Sekoly Alahady dia Sekoly Alahady aby izy. Ka na iza izy rehefa mankamamy ny tenan'Andriamanitra, mihaino ny feon'i Jesosy, ary mankatoa sy miaina am'izany tenin'i Jesosy zany, tenin'Andriamanitra zany, dia ondrin'i Jesosy izy. Ary de mpiandry ondrin'i Jesosy izy. Amaranako azy dia fiandrasan'ondry. Ary mitodika amintsika mpampianatra sy ray aman-dreny ny tenako, amaranako zao lahateny ataoko zao. Manana andraikitra lehibe tsika amin'ny fiandrasana.
ny ondrin'Andriamanitra, ny ondry kelin Jesosy, dia ireo Sekoly Alahady reo. Isika ray aman-dreny no itodidiako voalohany. Isika ray aman-dreny dia nomeny Jesosy ireo zaza ireo. Hitaiza azy, hikolokolo azy. Fa Jesosy ny tompony. Any Jesosy ireo. Any Jesosy ireo. Ary dia misaotra antsika ray aman-dreny izay mitondra ny zanantsika ho amin'ny Jesosy. Amin'ny alalan'ny batisa. Entsika eo amin'ny Jesosy ireo zanantsika ireo hatao batisa. Ny sekta dia milaza fa tsy hatao batisa ny zaza. Fa isika Loterana dia milaza fa azo atao batisa ny zaza. Nandova ota hoy Martin Lutera ny zaza. Nandova ota. Itsika reny dia mahay fa io zaza io. Na dia vao mitsiry nify izy dia ianarany ampiaharany nifin'igny dia magnekitry nono. Magnekitry nono izy. Ary rehefa magnekitry nono izy dia zao ianao reny marary fa izy falifaly. Hitany soa gn'ampiharany nifin'igny mitsiry igny. Falifaly izy. Dikan'izay falifaly izy fa nanota. Nanao zay nahasosolo hafa. Zay ny fahota io. Hitantsika zaza io fa na mizara bombo tsika, mitondra bombo avy any, dia tsy tiany homeny zokony fa na bofolo bombo andesinao dia tiany ho azy aby le bombo. Ary io ilazantsika fa na ny zaza tompo manoto tia tena izy na dia mbo kelikely io. Ka dia hoentina atao batisa. Tena diso tsika ray aman-dreny raha tsy manao batisa ny zanatsika satria maneho mahampiaraka andro atsika ray aman-dreny ny fanitondrana ny zaza hatao batisa eo amin'ny Jesosy. Asa fiarakandrova. Isan'ny asa fikarakarana apetraky Jesosy amintsika ny fitondrana ny zanantsika hatao batisa tompoko. Mampalahelo fa misy ray aman-dreny Loterana zay maty ny zanany tsy vita batisa. Dikan'izay very. Very ny zanany. Palahelo zany. Eo amin'ny batisa dia misy fanekena ataotsika. Dia io ny pastora ifady ny devoly sy ny asany rehetra ary fomba rehetra va ianao dia akory ho tsika eny tompo. Dia io ny pastora hoe ho karakarana hoe nahazoan'ny zazaty fianarana mba hahalala ny soratra masina sy ny fivavahana kristiana. Dia io tsika fa zao be gn'anakitsika tsy mianatra Sekoly Alahady. Tsy mianatra Sekoly Alahady zaza. Tsika eto zao moa zany ankabeazantsika mpikarakara Sekoly Alahady. Dia inoako fahanao an'izany. Fa be gny ray aman-dreny tsy mianatra Sekoly Alahady gny zanany. Ary mampalahelo rehefa tonga ny Alahady dia alefany mandeha mamboly na manondraky traka na mandeha mivarotra ny ankizy. Rehefa Alahady. Na amin'ny fotoana ianarana Sekoly Alahady. Nefa dia isan'ny fanekena nataontsika teo batisa io, ny karakara ny hitaizany io zanatsika io, hahay soratra masina. Ka enao ray aman-dreny, tegna moa zany ny pastora zao dia tsy mahavita magnanatry ny zanatsika soratra masina ao tokantrano ao. Mahala nanaovana an'izany. Fa ny fiangonana kosa efa manana sehatra nanaovana an'izany. Ny fianarana Sekoly Alahady, fampianarana Sekoly Alahady any am-piangonana. Dia tsika manao fanekena fa ny zanatsika tsy mahay soratra masina, tsy mianatra Sekoly Alahady. Dia tonga any amin'ny sekta agny izy vao milaza hoe aty aho vao mahita an' Jesosy satria izy tsy mianatra ka. Ianao ray aman-dreny koa tsy mikarakara azy, tsy magnara-maso azy. Ary eto dia miteny amintsika mpiantoky. Mpiantoka atao batisa ka mety hataon'olo mpiantoka atao batisa raha tsy havita ny fiandrasana io zaza zay antohanao io. Sany dikany fanekenao ao dia zao tompona andraikitra amin'io zaza io anao. Zay nekenao ho ray aman-dreny ara-panahy anao. Dia zao no teniko eto. Raha ianao zany tendren'olo ho ray aman-dreny anany hatao batisa dia fambarao hoe rehefa iaho an'io ray aman-dreny io tsy ekeko ho indesy manompo sampy io. Tsy indesiko tsy hianatra io. Tsy indesiko tsy hianatra Sekoly Alahady io. Fa dia hiady tsika. Fa rehefa menareo aho da tompona andraikitra aho miteny anareo aho mangalaka an'io aho. Zay tompoko no andraikitsika amin'io zaza fianarana Sekoly Alahady io. Ka miantoko avao re tsy mahavita an'izay. Ary ianao rehefa niantoka ankizy marobe dia amin'izao tenenako zao dia diniho zao teny zao. Ananan'i Jesosy trosa fiandrasana ianao.
ananan Jesosy trosa fiandrasana anao ka ny zaza zay ny antohanao maty satria dahalo dia adiny Jesosy aminao zany satria ny anjara fiandrasana ataonao tsy nataonao akory tsy mba nividy akanjo hoentiny mivavaky ianao tsy mba mividy baiboly ho azy ianao satria ny ray aman-dreny tsy mahavoavidy baiboly fa de faly ny antoko azy ny trotro azy teo amin'ny alitara fotsiny nataonao ka de tadidio fa anjara fiandrasanao koa zany anjara fiandrasana toko ka de zao raiso adidy zany ny zaza zany antohanao de eo amin'ny confirmation na mahavita confirmation izy vao afaka zany arak'andronao zany satria rehefa vita confirmation izy dia izy ndray no mijoro eo manao fanekena mivantana amin' Jesosy mba afakafaky kely anao amizay satria ny dikan'igny de zao izy no efa nanaiky koa hoe hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba rehetra ary hino an Jesosy mandritry ny andro mpiainany nanao eny tompoko eo izy zay anao vao afakafaky fa manomboka eo izy raha very de fa miakina aminy rehefa vita confirmation izy mpalahelo fa marobe ny ankizy amizao manao ditra maty voatifitra ny mpitandro filaminana eo amin'ny faha 5 taona 6 taona nefa de zanaka kristiana zanaka mpanompon'Andriamanitra satria tsy misy ndraikitry fiandrasana tsy ataotsika de zay no vokany ka dia raiso ny andraikitra reray mandreny isany ho atsika mpampianatra Sekoly Alahady tsika koa de manao fanekena saotra ny kay mesely moa nanaiky hoe tokana sahala mpiandry koa ny andraikitra fampianarana Sekoly Alahady ary de andraikitra fiandrasana manokana koa io ary de misaotra nareo zay manolo tena hampianatra Sekoly Alahady amin'ny toerana zay asako dia betsaka ny fiangonana mitaraina fa tsy manana mpampianatra Sekoly Alahady de io iaho hoe aizany katelem mitsangana reo hampianatra Sekoly Alahady aizany mpiandry zay nanao fanekena tamin'ny Jesosy mitsangana hampianatra Sekoly Alahady fa io no taniketsatsika io no ho avy ny fiangonana raha mpitso raha anjanatsika tsy mianatra Sekoly Alahady dia tsy mahagaga raha ho jiolahy izy raha mpitso tsy mahagaga raha olondratsy izy raha mpitso tsy mahalala an Jesosy izy ary tsisan'izay mandre ny feon'ny Jesosy izy tsisan'izay maheno ny tenin'ny Jesosy izy de mandeha lalakafa ka dia mitsangana zay rehetra tonga eto mbola tsy mpampianatra Sekoly Alahady de mirosoa fa ny anjara fanompoana ho mpampianatra Sekoly Alahady de asa mandra-pahafaty manao fanekena amin' Jesosy koa fa hanana anjara fiandrasana ny Sekoly Alahady mandritry ny androm-piainana ary dia andraikitra masina zany arak'izay voalazantsika teo didy masina amin' Jesosy zany ahazoanao sitraka amin' Jesosy zany raha ataonao amin'ny finoana tokoa ataonao amin'ny fanetrena sy fietrena sy fanoloana tena koa zany ry mpampianatra Sekoly Alahady malala mampalahelo anefa fa betsaka amintsika mpampianatra Sekoly Alahady fa tsy manao gn'andraikitriny betsaka ny fiangonana misy mpampianatra Sekoly Alahady vita tokana fa tsy misy avy ny zaza avy eo tsisy mpampianatry aza manaiky fotsiny tompoko fa rehefa nanaiky an Jesosy ianao de keo tokoa ataovy io anjara fanompoana io fa raharaha masina mitovy amin'ny raharahan'ny mpiandry sy ny raharahan'ny pastora koa ny raharahan'ny fampianarana Sekoly Alahady zay nanireny Jesosy ianao ary dia rehefa tonga ilay mpiandry lehibe mpiandry ondry lehibe ho soatra masina dia hazo sitraka avy aminy ianao raha tena tian Jesosy tokoa isika dia ho tsaroatsika ilay teny nataon'ny Jesosy tamin'ny Petera hoe ry Simona bary Jaona moa ty ahy vai anao de nalahelo Petera de hoy Jesosy hoe andraso izy ny ondry keliko andraso ny ondry keliko ka dia engany mba ho raharaha fanompoana ho raisitsika ho raharaha masina avy amin' Jesosy tokoa zany ka dia hahazoatsika sitraka avy aminy
ny amehezako azy dia zao mpiarak'andro abytsika na Sekoly Alahady na ray aman-dreny na mpampianatra Sekoly Alahady na pastora zay eto ny atao hoe pastora moa zany ny dikany dia hoe bergera mpiarak'andro ny tena dikany teny hoe pastora ny teny hoe mpiandry sy pastora na mpitandrina dia mitovy dikany mpiarak'andro aby dikan'izany farany dia fara dia atsangano tagna zay mpiarak'andro tena mpiarak'andro ny Jesosy samby hahavita zay manandrify azy atsangano tagna tompoko sotra tompoko ho an'Andriamanitra irery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay amen vavaky sika sotranao zay Jesosy eo fa nandre ny teninao mangataka anao Jesosy mba Jessusy mihaino ny feony mankatony teniny zay tena ondriny Jessusy mihaino ny feony Jessusy mihaino ny feony mankatony teniny mihaina amizany jambola eto antany mihaino ny feony mankatony teniny fiada Chani mihaino ny feony mankatony teniny mihaina amizany jambola eto antany mihaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany Isika mihaino ny feony mankatony teniny saloma hoande isika mihaino ny feony Jesosy mihaino ny feony mankatony teniny mihaina amizany jambola eto antany mihaino ny feony mankatony teniny fiada Chani mihaino ny feony mankatony teniny mihaina amizany jambola eto antany mihaino ny feony mankatony teniny fiada nananomena trany Jessusy turio ny teniny ambarao ny teniny isika ondriny Jessusy hihaino ny teniny Jesosy mihaino